Fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valina sakafo efa ny alina. Miraba tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ny fandarana isika amin'izao hariva izao ny omsehitra raisam-pirenena no anokafantsika azy melo zay. Mirabanao Frank Ramarson amin'izao fandarana izao. Mirabanao Sinezy ary miraba koa zany ireo namana rehetra sy menotsika amin'ity arivo ity. Ny fifidianana filoham-pirenena Amerikana Frank Ramarson niditra tamin'ny adihevitra faharoa ny kandida roa toto Obama sy Romney nomaly inona ny lesona azo tsoahana aloha zany makasika ny adihevitra tahaka ireny. Adihevitra avolety ary zavatra ohatran'ireny moa zany tsika mbola tany andalam-pandrosoana ny fahitana tsara le olona anankiroa dia malala tsara ny zavatra izay misy aminy. Ary ataontsika hoe amin'ny teny frantsay hoe voafehany tsara, maîtriseny tsara ny sujet rehetra izay mitrango eo zany, na économique io na social na momba ny hoe fiainana andavanandro ny mponina any États-Unis. Ny zavatra hita mantsy eto Madagasikara dia mbola feriky ihany fa tsy ampy fahaizana sy tsy haikefa ny mpanao politika indrindra le tanora, satria raha ohatra ianao hainao dao oaky miteny frantsay hoe érudit ianao zany, zay sujet tonga dia tokony hainao tsara indrindra amin'izay momba manodidina anao, momba ny fianakavianao, momba ny fiarahamonina ary koa momba ny sehatra économique sy tontolo social. Ka eo mantsy no ataontsika hoe isy fifidianantsika filohan'ny repoblika sy solombavam-bahoaka manaraka. Eo zany takina amin'ireo zay candidat amana le tsakefa fahaizana fa tsy zao olona rehetra zao dia milaza hoe zaho ilatsika fifidiana filohan'ny repoblika ary hitanao tsara zany amin'izao fotoana izao fa na ny olona tsy ampy fahaizana ary zao dia mitondra fanjakana ary koa zany dia mieritra ny tenany fa mahaino ny hafa satria anana ny fahefana. Ka eo no ataontsika hoe lesona ramo zay ho antsika malagasy nahazo an'izay filoha teoloha sy ankehitriny zao ary lesona koa hitatsika tany amin'ny États-Unis io le zay lazainao tao zay zany tena hoe olona mahafehy tsara ny fiainam-bahoaka, mahafehy tsara no avy n'ity firenena ity ary malala tsara no ataontsika potentialité économique et sociale manomboka amin'izay manangana nataonao projet de société sy ny programme zay ho ampiariny mandritry ny 10 taona 10 taona azonao tsara amin'izay ny tokolazay. Eo amin'izay fifidianan'izay indrindra Frank Ramarson aiza le fitoniana zany amin'izao fotoana izao raha mahita ny lafiny sosialy ohatra ny resaka tsy filaminana ny remena bilatra amin'izao tsy hitany ny efarany. Ny zavatra hita zany zao dia hoe betsaka zany zao ny olona mitaraina fa any atsimo dia tsy resaka intsony zany hoe fandaminana anao tao fa misy io zany fandorona trano, fandoron'olona ary ataoko angamba fa arky ny tenenin'ny sasany hoe resaka sosialy olo io jerena tsara hoe lilo hoe alatsombony ve ny tena baziny io arky ny teny hatramin'ny voalohany sa zavatra karazana koa misy fikomina ihany ho amin'ny ataontsika ny mpitandro filamina zay ataontsika hoe zay mandratra mihitsy zany ny sofina amin'ny mariage amin'izao fotoana izao amin'ny resaka kolokolo mandratra ny sofina koa le hoe large roquette disproportionné ozy izy le fanaovana famboritana répression zany amin'le dalo satria toa mifangarina ny dalo na ny vahoaka amin'izao fotoana izao ka tsara ho jeren'ny tompona andraikitra dia avaty Tananarivo zavatra io. Azo ampifandraisana amin'le fahatongavan'le miaramila ny Sadiketo hoe zay resaka tsy fifandriam-pahalemana amin'ny lafiny sosialy zay sy ny fitoniana politika amin'ny ankapobeny. Angamba kosa miaramila ny Sadiketo tsy asianao manenjika dalo kosa angamba ka fa ny zavatra misy aloha dia ny hoe ny fanjakana malagasy angamba ary eo angamba ny olana lehibe tsy mety miteny angamba ry zareo amin'ny asa ty fa tsy voafehiny ny ataontsika hoe ny sécurité ny Ndriamatoa Ravalomanana raha tonga ao hoe ahoana anao tonga raha sanatsy hoe tonga eto beta be ny olona azo atao hoe mbola mahana lolo-po amin'ny Ndriamatoa Ravalomanana raha sanatsy hoe maninona eto izy tsy tahaka andraikitra an'izay le fitondram-panjakana indrindra ny tetezamita raha ma hoe misy zavatra anjoro amin'ny Ndriamatoa Ravalomanana zay koa nga manisany sahiny hoe asivomody satria eo zany tsy mahafianina ataontsika hoe ny sécurité ny Ndriamatoa Ravalomanana angamba ny tafika malagasy zay ny tena marina angamba aloha fa ny sisa mety cinéma dolo sary mihetsika dolo ny manodidina an'izay tsy hoe zay mahatonga azy hoe zay asiana mody satria tsy vita ny fiarovana azy dia zay no hoe tsy tahaka andraikitra an'izay izy raha asiana tsy misy zavatra maninona ny Ndriamatoa Ravalomanana. Tapitra rapitso 12 agosta le fepotona 10 andro anao hoana ny mety ho toy zany manomboka eto Frank Ramarson.
Ny zavatra hita nge zany zao de fa miteny Andriamatoa Pierre Narvelona, Andriamatoa Simao hoe tsy mbola afaka mety ary volana izy mbola tsy tara. Ary latsaka fidina Andriamatoa Mankavalomana raha mody aza. Zany hoe misy dikany any zany lazainy Sadek am'izay. Anefa kosa nefa ny tsy tsara ihany koa ny fanaovana ataontsika hoe fanambarana lavitra fampanantenana ataon'izay mpomban'Andriamatoa Mankavalomana mody izy amin'ny 18 oktobra. Ty izy mbola tsy ho kapitso na hitatsika eo fa dia any hoe hatram'izao aloha araka ny tenen'ny filohan'ny congrès unité des amis mbola tsy niteny izy hoe ho avy amin'ny 18 oktobra ka zay nataoko hoe le manao fampanantenana ohatran'izay no manjeraka ny vahoaka amin'izao fotoana zao satria mpanao politika dia zatra manao reportage amin'ny olona zay tiano ahasony fony zany. Ao anatin'izany rehetra zany Franck Ramarson manomboka mitady ny ametrahany ny tongony ety amintsika ihany koa zany ny mpampiasa vola vahiny ohatra ny fahatongavan'ny Maurice amin'ny alalan'ny CO moa zany tonga eto amintsika any amin'ny resaka sakafo mety mampiverina tsaina ny raha maro karavalomana tamin'le Coréenne tatsimy any nitranga tahaka zany. Ny zava-misy nge de zao CO de organe économique tahaka ny Sadek zary amin'ny principe de subsidiarité de nitsabaka mihitsy amin'ny raha politique satria izy no asian'ny Union africaine no manao fanelanelana amin'ny samponao politika gasy. Ny CO zany dotra manana marge kely izy de io Mauriciana moa no mitondra ary Mauriciana malala tsara ny satria fa misy mpampiasa vola avy any Mauriciana eto manavalana azy na ny Mauriciana na ny Réunionnais eo amin'ny lafina ataontsika hoe agriculture zany fambolena ary azadiny fa any atsimo efa nisy ireo mpanodina fanaovana katsaka ny Urcopa zany de nisy koa zany ny Tsirabe nisy nangatany tany Ambatolampy groupe CFAO hoe teo olo ary azadiny fa eran-tany zao ny otrondrina ny Qatar de manofa tany mihitsy any amin'ny Afrique de l'Est, any Soudan, ny Éthiopie aty amintsika koa zany tsy efa tananjana an'izay ihany tamin'ny andron'ny Mankavalomana fa tsy de takatsika malagasy loatra moa dikan'le opération DO momba an'izay hoe ilay hoe fahafitana ara-tsakafo ataontsika hoe fanondrahana ny sakafo avy eto Madagasikara hoan'ny reo tany izay tsy manataontsika hoe velara-tany ngamba any misy azy mahazony manome sakafo any vahoakany fa io zany nisy tokony nisy négociation tsara tao mamseho izy manko miteny Madagasikara le grenier alimentaire de l'océan Indien de tokony zany rehefa miteny Andriamatoa Jean-Claude Delestrac de miteny zany amin'ny anarany sy amin'anarany Mauriciana de hoe iresaka amintsika malagasy satria fantatry izy fa manana intérêt économique eto Madagasikara à titre personnel am'izay ny secrétaire général ny CO. Ny vahoaka etsi-andany zay nefa atsika ny fiakarany vidiny ny sarandalana tsy hoe la ihany koa Franck Ramarson manampy an'izay ny fiakaran'ny kojakoja ilaina ny fiainana andavanandro. Ka io nge miankina ny ataontsika hoe ny fiakaran'ny vidin'ny solika. Ka hitanao tsara zany fa miakatra ny vidin'ny solika de mirakitra ho azy ny vidim-piaina satria miankina amin'izay daholo tsika hoe ny transport na ny vidiny ana azy mitaakatra izy raha mankaty Antananarivo zao de tsy maintsy mandray taxi bourse de miakatra ny vidin'ny transport de tsy maintsy miakatra arak'izany koa ny masokarena ireo mpamboly de arak'izany koa zany na ny électricité zany na ny resaka hoe anina industriel zany prix industriel zany misy fitraikany daholo io mantsy ny ohatrany hoe ny vidin'ny vary magaraka fotsiny hoe maninona ny miakatra nefa ny marina ma période de soudure tsika tokony fatahana firimarina mivokatra tamin'ity taona ity ary koa zany le izy hoe ny mpamboly no mampiakatra ny vidiny sa ny mpanelanelana de misy spéculation ary misy koa zany ataontsika hoe amin'ny gestion des stocks zay tokony amin'izao fotoana zao no tokony raha maso mba tsy isin'izay vidiny vokabary zay zany atoato satria efa manomboka miakatra izy io sao de miankina amin'ny ataontsika hoe tontolo politika ihany koa zay zavatra azo latsany spéculation zany mety atahorana amin'izao fotoana zao. Ia, soronanao Franck Ramarson teto amin'ny fandaranao isika tamin'izao androany zao. Misy ohatranao siné zary manome rendez-vous manaraka anay zany amin'ny zoma. Mandrapitafa amin'ny fotoanantsika manaraka izay indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy. Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valolatsakafo efa ny alina.